avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 20 sivô no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Ny volana volana maritsa 7 no anatanterahana ny fikonan-doha nasionaly hono teo anivony FFKM androany. Maro ankila ny dinika atao mialohan'io tondinika kominaly sy isamparitra izay atao ny volana oktobra sy novambra ho avy zao. Fanodikodinam-bola goavana no nataony ny fitondrana teo aloha mikasika ny tetikasa Tanamasoandro sy ny kianjam-bary Mahamasina araka ny votra teny amin'ny anteny miram-pirenena. Nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsara-potoana faharoa tamin'ity androany ity. Maro ny lesoka hita ao amin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faha-efatra ka mila hitondrana fanovana amin'ny lalam-pandrenana vaovao European-tsehatra isan'ny tokony. Isan'izany ireo andiny niteraka olana teto amin'ny firenena tao anatin'izay 12 taona izay. Zaza miisa 13 no niaran'ny fanararaotana ranofo tao Aranta Mahajanga, taorian'ny fizaham-pahasalamana natao azy ireo. Niarany herisetra sy nampanaovana horonan-tsary mamofady izy ireo ka mitaky fanasaziana entitra ho an'ireo tompon'antoka ny anintoirana. Anovenany ndroso tamindingany iray vaovao amin'ny fanalefahana ny sazy miatra amin'ny Syrie Washington ka ny esorina tao amin'ny lisitra ireo firenena no ampangana manohana ny asa fampirorona ny firenena ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay etya mpanomboana dia lanatsiny ny fahatarana no ny lafiny tsy hafany manana. Foetitsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity volana maritsa 7 no anatanterahana ny fikonan-doha nasionaly araka ny nambarany teo anivony FFKM androany. Mialoha io ny dinika kominala no volana oktobra ary ny dinika isaparitra volana novambra 7 ho avy zao nampahafantarina tamin'ity androany ity ihany koa ireo mpikarakara ny fikonan-doha toy ny mpikambana ao anatiny Flakify Bitantanana Entsora Soarimalala no nitatitra ny antsiprian'izay. Ny volana marsa 7 no anatanterahana ny fikonan-doha pirenena eo amin'ny sehatra nasionaly araka ny nambarany teo anivony FFKM androany teny amin'ny village voire Andota Apenaka. Nampahafantarina androany ireo rafitra efatra ikarakara anatanteraka ity fikonan-doha ity. Voalohany amin'izany ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy, ireo mandrafitra ny filan-kevy Pitantanana toa ny Serge Zafimahova, Zazara Mandimby Arson, ireo mpandrindra nasionaly ary ny groupe de conseil. Araka ny tety andro nampahafantarina androany ihany koa hisy fampiofanana ireo mpisehatra rehetra ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny 12 septambra. Ny fahadimy ny volana oktobra no anatanterahana ny dinika nasionaly raha toka ny 12 novambra 20 ny dinika any amin'ny faritra. Ny dinika any amin'ny faritra kosa dia anomboka eo amin'ny 12 novambra 20 fa ho amin'ny ampelezana kosa dia manomboka eny amin'ny 14 volana septambra ary mifarana hatramin'ny fahavitan'ny dinika ho an'ny faritra izany. Fa ny dinika nasionaly kosa na ny loparendasy dia hotanterana ny marsa 7 Angarara ny fomba fiasa rehetra sy ny fomba hitantanana ny hevitry ny vahoaka
hoy ny mpandrindra nasionaly ny fidionan-doha. Isy ny tatitra mazava mandritra izany raha ny fanazavana tsy angatana ny fitokisana fa ho porofona amin'ny asa atao ka ny toko fitaka fa ny atao no hita. Tongava iresaka eny amin'ny sehatra sy ny fotoana anaovana ny dindy horaisina daholo ary tsy ho avadika ny teninareo ny tenin'ny tsirairay ho azonao atao ny anamariny izany raha ilainy izany. Anjarantsika izao no teny vahoaka malagasy. Anjarantsika ny manomboka androany ko aoka ity fidionan-doham-pirenena ity ho porofo fa rehefa apetaka ambony noho ny tombontsoan'ny tsirairay misy ho iombonana dia afaka miara-miasa ny malagasy ary afaka mamokatra vokatra mendrika ny firenena. Anisan'ny tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ny ministry ny fanavaozana raha tsy omena sehatra andraisiny anjara ny malagasy sarotra ny ampandroso ny firenena tsy vita vetivety ny fidionan-doham-pirenena tsy vita ny olo-tokana ary Madagasikara milamina sy mandroso ny tanjona hoy ny nambarany nandritra ny fandraisam-pitenenana. Ny fidionan-doham-pirenena kosa dia everitsika fa vahaolana maharitra ho an'ny firenena sy ny hoavintsika manontolo. Tsy azo atao kitoto zany, tsy azo atao maiky izany ary tsy vita ny olo-tokana, tsy vita ny fanjakana irery, tsy vita ny FFKM irery fa ny fiara-mientany rehetra no afitatsika tsara sy antsaka sy andafan'izany. Maniry dia maniry tokoa isika rehetra hitondra an'izay anjara biriky izay tsy vitany hoe miteny na any amin'ny tambajotra sosialy zany na ny anaty gazety na eny amin'ny hainao manjery. Antsoavo no atao hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Aoka ho tombontsoan'ny malagasy irery ihany no mibaiko ny asa rehetra. Tokotelo mamasan'andro ny FFKM, ny ministeran'ny fanavaozana ary ireo komity ka tsy misy tokony atao atsirambina. Marihana fa tena ndraikitry ny Premier Ministre feno ny fanavaozana raha mamaky tsara antsika n'ilay politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Deuxième orientation stratégique ny hoe mener le programme de la refondation. Ary ny tenenandreny matofilo tamin'ny fotoana nanendena ny tenako koa dia ny hoe ny ampiray indray ny malagasy heverina fa ity fidionan-doham-pirenena ity zay taritiny FFKM tohanany ministera misahana ny fanavaozana ary arahan'ny komite teknika dia tena lalana anankiray avitatsika amin'ny fanavaozana ary ampiray malagasy aorinany ity tsy tokony misy intsony crise politique sa vorovoro be fa ny tsy fitovikevitra ny mbola isy fa makany amin'ny fanasoavana ny firenena. Ny fanoloana olona fotsiny ihany no atao hoe fanavaozana hoy ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana. Tsy ho an'ny vondron'olona na antoko politika na olona iray ny fanavaozana fa ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy entina ampisaraka fa ampiray ny fanavaozana. Hamolavola lalana vaovao an'ny Madagasikara no tanjona hoy izy. Dingana iombonan'ny malagasy rehetra izy ko tsy maintsy ajanona ny fampizarazarana izay tsy mitondra vahaolana. Tsy maintsy apetraka amboniny noho ny tombontsoan'ny tsirairay ny tombontsoan'ny firenena. Izao fotoana izao dia mitaky fahamatorana politika, fahitsiana ara-moraly ary fahasahiana andraikitra. Tsy mila fampanantenana vaovao fotsiny Madagasikara fa mila vokatra. Tsy mila fifandirana vaovao fa mila vahaolana. Tsy mila krizy miverimberina fa mila fototra mahafiorina. Ko andao isika hiara hiaina, hiara hifandinika ary hiara hanorina satria raha ihany no tokony ho tanjontsika. Akoatra ny fanomezana ny tety andro, nisy ihany koa tamin'ity androany ity ny fanolorana olona izay handrafitra ny filan-kevim-pitantanana sy mpandrindra nasionaly ary ny groupe de conseil mitotaly 20 teo eo noho ny fandaminana ara-drafitra raha ny fanazavana trany. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana ary tao amin'ny bokin'ny Isaia no nitondrana ny afatr'Andriamanitra. Aza matsiaro ny zavatra taloha ary aza misaina ny zavatra fahiny fa indro izaho ho manao zava-baovao. Tsy ny zavatra efa lasa no atao fitaratry ny ho avy fa asa izay ho tanterana hoy ny filohan'ny nasionaly ny FFKM. Olona ambony manakaja maro antoko-pivavahana, antoko politika ny tonga nanome voninahitra ny fotoana tamin'ity androany ity. Izay ny fivoaran'ny fikonan-doham-pirenena sy ny tety andro samy hafa ao anatin'izay fa eny tsy mba zaza
Antrangana fanodikodinam-bola mpanjakana goavana nitetika sady tanamasoandro sy ny kianjany bary Mahamasina araka ny voatra teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsaram-potoana faharoa. Ankoatr'izay tapaka fahankalazaina manetriketrika tondata ny fetim-pirenena manomboka izao ny fanamariana ny andro ny 24 Oktobra nitsanganan'ny Repoblika voalohany. Doarantsika ny Antsiprianjay. Tsy fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara araka ny nambara sy navoaka hatrizay no lany tamin'ny fanamboarana ny kianjany Barea fa mahatratra 20 tapitrisa dolara ny vola ampanjakana navoaka raha nitatitra teny tsy mazaza androany tsy manaraka ny fenitra sy tsy nafeno ny fepetritra rehetra takina amin'ny maha-kianja iraisampirenena azy ny kianja Barea Itsy Mahamasina na teo aza ny fandanina natao taminy. Hatreto tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA sy ny CAF ity kianja ity. Fantatra ihany koa fa nisy foana ny famoaham-bola ampanjakana voasoratra tamin'ireo fitaovana sy kojakoja samihafa izay nomeny mpiara-mombonantoka memempona. Ankoatr'izay, nisy ny fanodikodinam-bola ampanjakana amina miliara maro tamin'ny fanatanterahana tetika sampanjakana Tanamasoandro eny Mieritsetosika izay voalaza fa efa navoaka ny vola tokony homena ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa kanefa nanjavona tsy hita mandraka ity androany izany. Ampahany tamin'ny tatitra nomeny filohan'ny anteny miram-pirenena ireo araka ny vokatry ny fanadahadiana parlemantera nataony similava-bahoaka momba ny fitantanany fitondrana teoloha tarihiny Andry Rajoelina. Fa raha tena vola lany zany any amin'ny 120 millions de dollars américaines no lany tamin'io kianjany Barea io. Raha izany vola izany amin'ny firenena hafa dia azoko lazaina mahavita kianja anankitelo zany. Maromaro koa moa ireo tomobile tamin'ny Covid reny nivoaka dia ny sasany amin'ireny dia fefa namidy tao anatin'ny fotoana fohy zany ka izany zavatra izany dia tsy mety ambaranay satria anjarany ino moa ty anjaran'ny mpanantanteraka manapa-kevitra. No amafisina androany tetsy tsy mba zaza ihany koa fa hankalazaina manetriketrika ny androny 14 Oktobra nitsanganan'ny Repoblikan'i Madagasikara araka ny toromarika nomeny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ho toy ny fankalazana ny fetim-pirenena 20 Jona ny fanamarihina ny daty ny 14 Oktobra manomboka izao. Tafatsangana araka izany ireo komity teknika hisahana ny famonomanana ka nivory voalohany teny amin'ny lapany tsy mazaza androany izy ireo izay nahitana ny solotenan'ny gouvernemanta sy ny solomavambahoaka mandrafitra ity komity ity. Tapaka fa any amin'ny distrika Nantsui faritra Sofia ny fankalazana nasionaly ity daty ny 14 Oktobra ity izay hanirana nosy ny fankalazana. Azo atao mihitsy hoe io daty ny 14 Oktobra 1958 io no niverena ny fahaleovantenany Madagasikara. Tsy azo kosehina amin'ny tantara ary tsy azo finoana io tantara lehibe zay daty ny tarika ny zao fiandrianam-pirenenantsika malagasy zao. Ka amin'ity taona zany 2026 zao amin'ny 14 Oktobra ho avy dia ny hanaovana azy amin'ny fomba ofisialy dia any Anahidrano zay toerana nipoirana filoham-pirenena malagasy ka ny tanjona zany dia ny hamerenana n'io tantara goavana io amin'ny sehatra nasionaly. Raha momba ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena amin'ny ity taona ity, misafito ireo volavolan-dalàna hodinihina ao anatin'ny 12 andro. Mbola mipetraka daholo ireo rafitra eny amin'ny anteny miram-pirenena raha ny nambarany filohana mbola eo amin'ny toerany ihany koa ny lehibe ny fanoherana eny amin'ny anteny miram-pirenena na nisy aza ny fampihavanana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy lehibe ny mpanohitra eny anivony ity androm-panjakana ity. Miandro koa ny rehetra ny amin'ny valin'ireo fanadadinana parlemantera rehetra izay efa misy fa indrindra ny momba ny fitantanam-bola teo amin'ny fitondrana teoloha. Tombola tsy eno ny momba ny filoha teoloha Andry Rajoelina ireo ministra rehetra tafiditra tao anatin'ny fanodikodinam-bola toy ny raharaha écran plat, ireo tranom-baro-panjakana tsy manaraka ny tsenam-baro-panjakana sy ny sisa, ny kianja Barea, ny Tanamasoandro izay tsikatra fa mbola mandehandeha sy tsy voatohitohina amin'izao fotoana. Mandringa sy anjakany kinamanamana araka izany ny resaka enquête parlementaire hatreto noho ny fanavahana ireo raharaha tsy kafoniny.
fa tsy ampy ny fandraisana ndraikitra ireo antoko politika lehibe amin'ny fanentanana n'olom-pirenena momba ny fifidianana amin'izao fotoana izao hony filohan'ny seni tamin'ity androany ity namaly avy hatrany filohany seni ny antoko ny filohany antoko SVM fa tomponantoka amin'ity fahatomombana ny fifidianana ny seni izay andraikitra anankiny ny fanjakana taminy ary porofo ihany koa fa tsy ankasitrahany vahoaka ny seni amin'ny endriny amin'izao fotoana izao rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay nailiky ny filohan'ny senitany amin'ny antoko politika ny tsy fahavitrian'ny olom-pirenena misoratra anarana amin'ny listry ny mpifidy nambarany fa zara raha latsaky ny 100 ny antoko politika no mandray anjara amin'ny fanetanana sy ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny fifidianana averiko na dia somary matezitra ny sasany azy tsy ampy ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny firaisamon'olom-pirenena amin'ny fanetanana sy ny fanabeazana ny voaka malagasy eo amin'ny lafin'ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisy-pifidianana mihitsy zany ka hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny latsabato sy ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana iray manontolo kanefa dia andraikitry ny antoko politika andraikitry ny fiarahamon'olom-pirenena ary indraindray raha azahoana izy ireo famatsim-bola mihitsy ny tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny voaka malagasy eo amin'ny lafiny fisoratana anarana amin'ny lisy-pifidianana ireo antoko politika lehibe indrindra ary mpanao fanakianana indrindra no tena tsy hita mandray indraikitra miditra any anatin'ny vaomery mpanao fanisana mpifidy eny fotony nefa rehefa avy eo vita ny lisy-pifidianana dia rehefa fantatra fa tsy olany ohatra dia tonga ny fanakianana nanome valikafatra avy hatrany ny filohan'ny antoko politika SVM ka nilazany fanokaramain'ny fanjakana ny seni ka tompona andraikitra 100 amin'ny fikarakarana ny fifidianana na amin'ny tsy fanarahan-dalàna izay mitranga na lafiny tsy fahatomombanana zao ve zany ny fomba itondrany seni ny resaka fanisanana ihany satria io ne ny tena ny lavina hatramin'ny voalohany ary mbola betsaka mandaa mandrakandroany io ndray ianareo ka zareo ny tokony manova fomba fihetsika mpanao politika koa manova fomba fihetsika fa raha hoe ny anidika azany amin'ny fanaovana politika fotsiny dia toko fa hevitra diso zany satria raha ny filazana za moa tsy naino azy fa raha filazana hoe rehefa tonga mivokatra dia manometsiny fa izy no miandraikitra opération électorale ny seniny manao opération électorale ary izy tsara koa rehefa avy eo rehefa tenen'ny olona hoe liste ane tsy mety dia izy ihany tsara le liste hoe mety any le izy le ordonnance ane tsy mety nataony laliny any le ordonnance dia namaly izy hoe ka iny avy any amin'ny tribunaly ko afaka tsy azonao ny lavina zany nefa hita hoe mangaratra zany ene manairana antsika amin'izao fotoana izao dia aloha azava tsara le izy nameny fanjakana andraikitra izy ary ny karamaina amin'izany mihitsy aloha azava zany vola be mikararana mihitsy ny apetraka fitondram-panjakana amin'izany dia aloha mendrika an'izany keo zany ny seny antoko politika sy vondrokery samihafa eto amin'ny firenena ny tsy resy lahatra amin'ny ity seni ity intsony ny olona fotsiny no niova hoy izy ireo fa ny rafitra sy ny lalàna rehetra mify azy mbola teo ihany ny teo tsy ny fanovana ilay olona ny vahaolana fa ny fanovana ilay rafitra mihitsy hoy ny mpisehatra anatin'ny fifidianana tsy ny mpanao politika sy ny vondrokery samihafa ihany no tsy mankasitraka ity seni amin'ny endriny ankehitriny ity fa ny vahoaka malagasy maro anisa porofon'izany io tahambany amin'ny fisoratana anarana amin'ny lisy-pifidianana io teto tsy nisy antoko politika nanakana ny malagasy tsy hisoratra anarana fa ilay malagasy mihitsy no mahatsapa fa tsy izy io seni io fa mila fanovana sy fandiniana aloha tsy io seni amin'ny io endriny ankehitriny io no hampadio ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena mazava io ny afatry ny olom-pirenena ny amin'ny tsy firaharahiana ka tokony ahaka lesona ny seni sy izay voakasika izany izay ny fahitan'ny antoko politika sy misehatra ny fomba fikirakiran'ny seni ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ny hatrizay fa maro ihany koa ny lesoka hita ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika fahaefatra ka mila hitondrana fanovana any amin'ny lalam-pandrenana vaovao European-tsehatra isan-tsokajiny tsy tokony ihanina amin'izay rafitra federaly sy ny unitaire izay ihany koa ny adevitra amin'izao fotoana izao fa ny isanandininy mihitsy no hisorohana ny olana nisy tao anatin'izay 12 taona mahery izay tojondrina tahiry misy andininy maromaro tsy mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra izay niteraka fifandonana eo amin'ny mpanao politika matetika ary araraotiny izay eo amin'ny fitondrana
samy misintona izay andininy voakasika makany amin'ny tompontsony avokoa ireo pailalana na avy amin'ny fanoherana na ny pomban'ny fitondrana rehefa manao ny interprétation na ny fanakaran-kevitra sy ny fandikana. Isan'ireo nalaza indrindra tamin'izany ny andininy fa 770 momba ny fepetra takina amin'ny kandida ho filohan'ny repoblika. Niarahana hita ihany koa ny farany teo ilay andininy fa 4 milaza ny teny ofisialy fampiasa eto Madagasikara. Nanakena ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny mpanara-baovao sy ny akabeazan'ny mpaneho hevitra tamin'ny tsy nanekena ny fampiasana tokana ny teny malagasy amin'ny raharaham-panjakana. Nilaza mazava ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa mandika ity andininy fa 4 ity ny tolo-dalàna iny ka nolavina. Teo ihany koa ny tsy vitivikevitra hatramin'izao momba ny andininy fa 450 amin'ny fanolorana ny Prime Ministre. Samy mandritra izay hitiavany azy ny rehetra. Raha ireo samy nifanovana ny lalam-panorenana isika eto Madagasikara, mila ovaina ireo teboka maro manjavozavo sy mampisy olana ka atao mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy. Nakandesina ny zavatra misy. Ninona soratanao anatin'ny constitution io amin'ny maha-olombelona sy ny mpanao politika izay pisy loko politika ny akabetsany dia hitany foana no amadihana io. Mazava angeto ao anatin'ny constitution io tsy mahazo olombavahiny no afaka mitondra ny firenena hoe ka fa vitany tsisy olana. Hitany foana ny argument tena anazy. Dikan'izay zany ny tena olana tsy any amin'ny constitution fa le nandrafetana ny constitution ny tsy misapproprie zany hoe tsy nirana le zavatra fa izay ny dia davina ny concertation nationale mirédiger constitution nge makako ChatGPT ianao nana dia vita io e fa iainan'le olona ve zany satria efa mifampiresaka foana nge ny tsika malagasy hoe misy olana resaka rafitra io. Be da be zany ny zavatra tsy voalaminy hoe constitution vao na ho atao tsara rafitra ohatran'iny io hitan'ny pisy loko politika foana no amadiana anazy. Tsy iza ihany fa teboka mila ahitsy ihany koa ny fisian'ny ambiguïté na ny vide constitutionnel izay lasa teboka hanararaotany izay nahazo ny fahefana hanaovany zavatra tsy mety. Teboka goavana avokoa ireo andininy mandrafitra lalam-panorenana ka tokony ho jerena amin'ny antsipiriany sy ampitoniana ary ampiasana ny fahaizana lalàna anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Eo ny lalàna tsara rafitra fa zava-dehibe ny fanajana izay voarakitra. Le mpanao politika tokony samy anany olona havanana zay mpikambana ao anatiny fa tsy hoe tonga teo anatin'ny fitondrana dia zay vao hitsipon'olona etsy à gauche à droite dia anangana komity manokana anaonao an'le lalam-pandrenana nyrafitra azy dia rehefa avy eo lasa mitovitra indray dia io foana zany no lasa problème. Tsy tokony hisy tsony zany le aventure amina resaka fandrafetana lalam-panorenana. Aleo zany rehefa atao le zavatra dia tena atao matotra tsara na dia maka fotoana lavalava azy ary tena asiana ady hevitra mihitsy. Eo an'ele izy ninina an'ele lalam-panorenana koa e raha vao tsy hajaina le izy fa vao hitsakitsaka foana zany dia tsy sisy dikany anaovana azy. Ilaina ny fanovana ny lalam-panorenana fa zava-dehibe mialoha izany. Ny tokotany mpifidianana ka tsy tokony ho sarety no andeha alohan'ny omby hoy ny mpanao politika. Mirosy moa zany ty dinika ataon'ny FFKM ty zay taritsin-jareo io dia iveriko fa ho hita eo zany zay lalankevitra sy lalasaina hitondrany ny FFKM anazy aloha. Alao aloha alamagna tsara eky malalan'ny concertation nationale ity ny firenena dia zay tapaka eo eo ny hitondranany tany sy ny fanjakana afana miatrika ny fifidianana. Satria raha zao zavatra misy zao ko tereko masaka ohatran'ny voalobo zaza fotsiny fifidiana hoe tonga dia tao amin'ny 2027 aza digno fa mbola be tamin'ireo ataontsika hoe olona lany reo ny mpangalabato ny nalany anazy nangalabato hatrany fotony magnano le bourrage d'urne manda ataontsika ndray sikombakomba tamin'ny CNI ndray sikombakomba tamin'ny ACC dia mbola izy mipetraka mampisy sambaravoara io dikan'izany alao rangady olo le toeram-pilalaovana. Araka izany tsy tokony ianona amin'izay rafitra na ho unitaire na ho fédéral ireo mpanao politika sy ankolafo-kely samihafa fa tokony andinika dian'izao ihany koa ireo andininy samihafa andrafitra izay lalam-panorenana vaovao izay. Akoatra ny fifidianana ny lalam-panorenana no isany nahatonga ny krizy ny verimberina teto amin'ny firenena ka tokony alalinina sy everina dian'izao ny pitsopitson'izany. Izay ny koa no entsika manakatona ny tapany voaloha amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality. Antohindra raha halatra azy von'olona eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanararaotana ranofo niatra tamin'ireo ankizy miisa 3 tany Aranta Mahajanga ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsipirian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Briquet nitro. Murabidi
nitro led tic-tac. Nitro mora sy raitra. Napietsaka isika malagasy mila mamokatra aingana sy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur. Miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra marimarina Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus. Mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azy ndamosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany biby kely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin anakanapé. Mety boena gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-setiny e. Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany Jimina avy agny Europe an'le tegna top Mina mety aminà. Efa notsapainao ve ny hery Powerplay Pro ay vahaolana mbalika vavao amplamina amin'ny fiainanao azo antoka matanjaka misy batterie 800 Wh mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiro maro ordinateur portable TV frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique sy ny sisa Powerplay Pro mandeha amin'ny hery masoandro afaka lohanao tsikelikely Balik mamiratra no aviko. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy hisy nindra fo amin'ireo vao marina fa ao ambadika ireny famonoana olona sesesy tato ato ireny ahoany Prime Ministre lehibe ny gouvernement Androany. Efa ao anatin'ny fanadihadiana momba ireo raharaha ireo centre opérationnel de commandement eny Tsaralalàna. Eo anatrehan'izay ihany koa miandry vokatra azo tsapain-tanana ny vahoaka malagasy ahafahany miaina sy miary ampilaminana. Daniela Aminorso. Fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana ny momba ny fizotra sy ny valin'ny fanadihadiana tao maloana ireo tranga halatr'olona sy von'olona ny sesy teto amin'ny firenena. Miteraka tsy filaminana ara-piarahamonina sy tebotebo any tsirairay ny fieritreretana fa mbola tsy hita ary mety mbola noho ny asa ratsy n'ireo olona ao ambadika ireny tranga ireny. Efa napetraka ny rafitra manokana isana ireo tranga ireo. Efa maro ihany koa ireo fitoriana tonga eo am-pelantanany. Saingy hatreto miandry ihany no afaka ataony hava ny maty sy ny vahoaka iray manontolo. Miandry fanazavana sy miandry ny vokatra sy tsapain-tanana toy ny fisamborana sy fampiarana ny lalàna. Etsy andaniny nilaza indray ny Prime Ministre fa amperinasany eo anivon'ny centre opérationnel de commandement na ny COC ny Tsaralalàna izay rafitra miandraikitra ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Ny fanadihadiana ny tsy taoko izay tenena satria mbola mandeha ny fanadihadiana. Marina fa misy indray le olona tsy hita sy maty tato ato miombina lailo amin'ny fianakaviana fa dia aleo ny centre opérationnel antsika mbola tena miasa tsara ao Tsaralalàna ao mbola mameno fitaovana rehetra ny gouvernement dia aleo miandry fanadihadiana hivoaka antsika fa antsika tena manenjika ny fomba faran'izay entitra ny olona mbola manao ny zavatra io raha tena ka tena mbola lay famonoana olona ohatran'le teo io mitranga io. Ananika ny faharovolana izay no nametrahana ity centre opérationnel de commandement ity fa mpanantenana tamin'izany sy ny tatitra ho an'ny vahoaka
fanomezam-baovao ny mpanao gazety isan'andro fa tsy tatoyny izany mandrakandroany ho an'ny mpandinika fiarahamonina tsy tokony sy hotakina fenina tokony ho tratra avokoa ireo tomponantoka amin'ireo raharaha von'olona izay nitranga teto amin'ny firenena raha manao enquête foana fanadihadiana lalina araka ny tokony ho izy ny fitsarana sy ireo mpitandro filaminana mandray an-tanana ny fanadihadiana olana eto amintsika manjaka ny kolikoly any ka vitavita ho azy ny raharaha izay tratra ny tondromolotra sy izay trondro madinika ihany no hiarany sazy ampigadrana eto amintsika afaka madiodio tsy ahitandresaka kosa ireo trondro vavety izay tena tomponantoka amin'ny raharaha von'olona tahaka izao hoy ity mpandinika fiarahamonina iray ity tena tokony karoana tena tokony karoana fa raha tena manao ny asa koa mpitandro filaminana fantatra hoe raha tena manao enquête au fond daholo dia vitsy ireny olona hoe migadagada fahatany ireny raha mitio foana zany enquête au fond ny olona rehetrarehetra na ininona zany za akta tao dia le tena manao zany tena migadra fa zao igny zao le hoe zay tsy manao mameno fonja zay foana li zany zao ny olona tsy mieloka no mameno fonja fa le olona mieloka matetika mbola mirihary eny fa rehefa tena manao enquête au fond zany mpitandro filaminana sy ny fitsarana tena za mihiny fa tonga dia le olona le tena victime daholo no migadra an'ireny fa zao mantsy zao na tondromolotra dia mampigadra fotsiny hoe ianona ono nanao an'izao ono dia mino an'iny fotsiny le fitsarana mijanona tseo ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana dia ohatrany fa ay voaporofo zany fa hoe ianao ono nanao an'io ono e dia lasa mijanona fa tsisy enquête au fond ntsony le izy dia miravina fotsiny izy avy eo dia le zay tsy nanao lasa migadra moa zay tsy manam-bola lasa migadra dia zay le mikolokolo zany no tena mila tsara foanana aloha zany tena mila hoe enjenao amin'ny tena hoe fototra le hoe hoana ny tena anafoanana ny kolokolo io fa rehefa io zany ny tena firenena rehetra nge miady amin'ny daholo ary firenena rehetra mety misy an'io fa mety miena fa eto amintsika zany mbola manjaka daholo le zavatra zao dia kolokolo andrasana ny toy ny fanadihadiana rehetra mikasika ity raharaha von'olona sy alatr'olona ity ny fitondram-panjakana izay efa nilaza fa nanome baiko entitra edina amin'ity raharaha ity ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonely Andrianirina Mivady niaraka tamin'ny prime ministra ireo mpikambana anatin'ny governemanta izay tonga ny tsapalahelo na ny fiara-miory tamin'ny fianakaviany Stefanie sy Aingotina teny Manjakaray androany ireo roa vavy izay hita faty teny Ambohimangarova ny alahady lasa teo fotoana andraisan'ny mpitondra fanapa-kevitra lalina izao hanavaka ny vary sy ny tsiparifary ka andray fepetra amin'ireo minitsy manao ny asany tsy afahana miroso aingana amin'ny fanadihadiana aina no resaka ka mila fasahiana avy amin'ny mpitondra fanjakana izany eo ampiandrasana an'izay fanadihadian'izay fa any aranta Mahajanga zaza miisa 13-15 taona no niara-ny fanararotana ranofo tao Aranta tao aorian'ny fizaham-pahasalamana natao azy ireo niara-ny herisetra sy nampanaovana horonan-tsary mamofady izy ireo ka mangataka ny fahamaizan'ireo rehetra tomponantoka tamin'izany ireo ray aman-dreny sy ny fokon'olona tany an-toerana nandritra ny fivoriam-pokon'olona natao Christian Andriamierikolo Mahajanga ankizy vavy 12 no niara-ny herisetra sy namokarana horonan-tsary tamin'ny fihetsika mamofady nataony vehivavy 13 taona tao Aranta faritra voalohany eto Mahajanga Mpanambadiana aminakà ambadika anay ao ny teny hoe enao moa izy vao mandalo vao inona ao zany zanaka atsika ny mizana namba zanaka anao izy anisany anatiny naninona ao dia bride ny nambarany dia ilainy sary dia ilainy vodiny sasarena ampidirany karoty ampidirany ina pata modele nambarany fa naninona ao teny amin'izany dia zany tonga dia nitady ny zanako zao rehefa aveko no antaniako anao fa anao nataony karazany tena eo a mama ozy izy dia ameny vola zay ozy izy ameny 3 arivo dia zay mahay manao mampitsany lalala ozy izy dia mahazo ray alina nambarany zany zay moa dia tsy be fo koa zany niantso fokon'olona taminay teo niantso olobe tamin'ny tanàna nisy anay teo nandeha nivory zay hoe inona tokony natao dia le olobe zany tsy nanay koa fa tonga dia hoe andao andesina polisy niantso polisy dia nandesina tamin'ny polisy zay zao amin'ny centrale aty zao zay zao firitaona le zaza zanako 20 taona remarque etonay zanako hoe misy 10 arivo izy misy 3 arivo ty ho ajaiza hitako ty mama nambarany zany hitanao aiza voalohany tsaiky zany natoko satria fomban'ny olona mahita zavatra fa le raha zany fa matetika fa ohatsa nahafahafa amizay zao ka zany nisy anina amizay manaingy namako ny tena hoe avy izy fa mizavatra karazany zanako jiaby izy anatiny zany atsony le zanako dia hoentina ao an-trano ao dia avy eo amizay tambatambaza vola aborita zany le zaza dia avy eo ampidirany pata modely any anaty vodin'le zaza amin'io tsy za izy raiky le ray aman-dreny victime fa misy ray aman-dreny BDB zay mbola ao amin'ny centrale ao zao io zanako zao 10 taona ny zanako victime eo amin'ny 15 ans zany farany ambany farany ambony
le zaza zao nantaniko to le zanako te izy tany an-trano tsy mitena za fa izy fa tonga ato amin'ny central miteny hoe mama zao izy rehefa mipipi de mangirofiry izy ary tsy izy raiky fa le zaza jiaby zany presque manao zany daholo. Pray tanàna amin'ireo ankizy niarambona io ramatoa io ka angatahana famezana henitra avy amin'ny mpampiatra lalàna. Mpiaramonina izy io ry ray aman-dreny mpiaramonina tsy azo atokisana ary navita zavatra mamoafady amin'ny zaza misa 13 mihitsy nataony ny zavatra io ataony vetaveta ao an-tranony asainy aingoingony le zaza de tamana ao an-tranony omeny sakafo omeny vola tambin'ilay izy 3 arivo 4 arivo 5 arivo ary ny ray alina ka izay tompoko de mangataka aminareo mpitondra fanjakana any mesazy hendrana izay hendrana ho an'io olona na vita asa ratsy mamoafady amin'ny mpiaramonina io ary mangataka ihany koa izay aminareo mpitondra fanjakana izay antefany zao havatra izao ny angatany ay tompoko de ialany fianakaviany tsy hipetraka eto akaikinay tsy satria mirorosaina izahay amin'ny zanakanay izay manodidina ny tokantrano misy an'izy ireo. Fahasorenana sy atezerany ny an'ireo pray tanàna ka nampiantso fivoriam-pokon'olona niarahana tamin'ny komity pokotany ity farany izay nametraka fitoriana manoloana izao zava-misy izao. Iara ohatra koa zahay fokon'olona anao fitoriana mikasika ny herisetra ny nataon'ireo olona ireo indrindra moa mahatokona andraikitra ny teny aty fotony de ho raisinay andraikitra zany zavatra zany. Anankiroa ny fitoriana tsy maintsy ho atao. Ny anankiray zany fepetrany raisinay dia hotoriana le olona io. Faharoa dia anao fitoriana ihany koa zahay ho any amin'ny prefecture analan'izany olona zany atao amin'ny secteur misy anay satria tena olona mahavandoza zany olona zany tsy azo iraisa-monina satria zay ny fepetrany raisiny. Manentina ny mponiny mahajanga amin'ny fanaraha-masony zanany ireo fokon'olona liaranta mba hamongorana ireo fahavalony ankizy any amin'ny fokotany hafa izay manomboka enona tranga tahaka zao taoriany ity tranga ity. Satria zaza eto miresaka, zaza eto mi victime, saina ny zaza, ny fony zaza, ny toe-batany zaza, anisan'ny victime daholo zany. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay sazy farany mafy indrindra, zay tena mafy nomena anazy. Satria ny fahadiovan'ny zanakay mety efa tsy hiverina tsony. Sisy mahavidy ny fahadiovan'ny zanakay zany. Fankininay amin'ny fitondram-panjakana zany zavatra zany amin'ny fahendrenareo. Mangataka antsika ray aman-dreny koa eto amin'ity tapo tanànany Mahajanga ity hiaraka hiady aminay. Hiaraka anara-masika amin'ny fokotany izay misy antsika, amin'ny fanotany izay misy antsika. Fa tsy fany mahita fiarahamonina ilamina sy irindra amin'izao fiainana efa mafimafy izao. Tsy haintsika no lanome poizina sy hanome zavatra tsara ho an'ny zanantsika. Ka samy miandry zany tsika rehetrarehetra miaraka hiady tsika fa ty ny voalohany hitantsika eto Mahajanga mba tsy ho isy koa ny fanondroana. Fantatra fa hiakatra fampanoavana ilay ramatoa taorian'ny fanadiadiana natao azy ary eo ampiandrasana valin'ny fangatahana fandroahana ny fianakaviany tsy ho mpiaramonina ao amin'ny faritra voalohany aranta intsony ireo fokon'olona ao an-toerana taorian'ny dingana rehetra tapaka nandritra ny fivoriam-pokon'olona izay nataon'izy ireo. Niara-niasa tamin'ny akala mikolo fanantenana mitaiza ireo zaza kamboty eny Ambohijanaka ny vehivavy malagasy miara-miainga androany ho fanamorana hatrany ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana izao ny teny an-toerana izay tsy diso anjara tamin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ana maivanana amin'ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny ihany koa tojondriana tahiry. Namaly ny fanasan'ny ankany mikolo fanantenana izay mitaiza ireo zazakamboty eny Ambohijanaka ny vehivavy malagasy miara-miainga androany ka nanatanteraka ny hetsika fivarotana fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary. Manana vina mitovy ny rotonta eo amin'ny tontolon'ny fanabeazany antony fiaraha-miasa. Rehefa nanatona ny vehivavy malagasy miara-miainga hay dia tsy nisy salasalana antenaina fa misy fiatraikany tsy ho an'ny ankany ihany fa ho an'ny fiarahamonina rehetra eto Ambohijanaka miaraka amin'reto fitaovana izay tena ilaina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Sahirana ny olona, mbola maro ary mbola mitaraina hoe aiza no mety ahitana mora kanefa fantatra hita eto ny ainana eto fa ny ataontsika hoe ny mora indrindra azo ampitahina misy no tonga eto ka dia isaorana rehetra. Tsapa ny finiavan'ny ray aman-dreny am-pianajanaka na eo aza ny fahasahiranana. Hita taratra izany amin'ny fahavononan'izy ireo hividy fitaovam-pianarana tsara kalitao ho an'ny zanany. Izany indrindra no antom-pisian'ny hetsika karakarain'ny VMMM izay mitety komina maro manerana ny Madagasikara hanamavanana ny vesatra ara-bola mianjady amin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra.
Za zao mijery fitaovana tena hita mihitsy hoe tena amin'le faran'izay tsara. Dia zay na tonga narika tena hoe andao eto. Raha zao fitaovana zao hitako hoe tena misy elanelany be ilay izy. Mampirisy any tokantrano rehetra zany e. Anankiroa zany enao zaza mianatra dia ny ankiray efa CP2 dia ny ankiray vao hiditra PS. Misy mampiferitra aina ihany koa satria ilay goteny iny na kotiana dia izay mahatonga ilay hoe aleo makany an'ilay moramora kokoa. Nampitovy prix zao dia ohatran'ny mba moramora kokoa ny aty dia izany nahatonga anay tonga aty. Ie misy tombony loha e satria moramora kokoa ny vidiny entana eto aminareo no mihoatra ny anakafa. Lafo ny fitaovam-pianarana tsara kalitao tahaka izao raha vidiana eny an-tsena. Izany no mahatonga ireo ray aman-dreny mirohatra mamonjy mihetsika karakara ny VMMM. Raha ny fandaram-potoana ny VMMM eny Alasora indray izy ireo rahampitso Alarobia, eny Ambohimangakely ny Alakamisy, eny Ankadinandriana kosa ny Zoma ary eny Anosy Avaratra ny Sabotsy ho avy izao. Lafomba vao hafa tafiditry ny kolotsaina vahiny ny lamaody sy ny taovolo nampiavaka ny malagasy hatrizay ankoatra ny lanja sy ny fanehoana ny mampiavaka ny faritra tsirairay. Zava-dehibe amin'ny lafo ny fahasalamana ihany koa ny volo ka mila fikarakarana manokana ompitsabo nanaovana fanadidina. Manana ny anjara toerany eo amin'ny kolotsaina malagasy ny volo. Tsy haingo fotsiny ihany fa misy ny heviny ara-kolotsaina sy ara-tsosialy ihany koa maneho ny maha izy azy sy ny fomba mampanao isam-paritra ny fomba fandrafetana ny volo. Hafa ny fiseho amin'ny fampakaram-bady, hafa amin'ny fahoriana, ny famadihana sy ny lanonana maro hafa. Taty aoriana, ny ovana naraka ny fotoana ny endrika sy ny fanehoana ny volo. Ny endrika avy any ivelany no mahasintona ny olona fa indrindra ny tanora ankehitriny. Misy kolotsaina vahiny tafiditra ao anatin'ny endriky ny volo. Ny tendance amin'izao zao dia ny coupe papillon dia ny carré plongeante. Izay zao no tena be mpanao. Ny fahasalaman'ny volo samy manana ny fikarakarana anazy ny olona. Misy zao ny olona hoe misafidy no mitsabo hototo fotsiny izy, ohatra hoe misy angadrano izy dia mitsabo hototo fotsiny izy amin'izay. Le izy aloha zany ohatrany tsy dia misy fombafomba ohatrany hoe ho an'olona makoko fotsiny le izy fa le malamalama ireny ohatrany tsy dia mety. Dia arakaraka ny halavany koa ny anazy ohatrany mbola tsy dia lava be dia asiana postisy kely amin'izay mahatakatra le halava ilay. Amin'ny volo le izy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana fa arakaraka n'ilay fazarana le izy. Mifandray amin'ny fahasalaman'ny vatana ny volo, miteraka hidihidy, ratra, fofona ratsy na arenti-koditra eo amin'ny loha, ny loto sy ny hatsembohana ary ny menaka miangona amin'ny volo. Mety hiparitaka koa ny aora tsy voadio sy voakarakara tsara ny volo. Ilaina ny manasa ny volo tsy tapaka, mampiasa fitaovana madio ary mitsabo haingana izay olana miseho. Raha vao ataonao ianao olona fohy kely, volonao lava be tsy mety. Dia arakaraka ny asa ataonao ihany kokoa. Fa raha ohatra ianao miasa amin'ireny le toerana machine mampatahotra ireny ka volonao lava be, soton'ny machine any iny dia mitera-doza ho anao. Arakaraka ny zavatra iainanao zany. Raha ohatra ve ianao pilote dia ianao rasta. Raha ohatra indray ianao miaina any amin'ny toerana mangatsiaka lava be foana, tena mety aminao dia manao volo lava. Arakaraka ny zavatra misy zany ny fandraisana fanapahan-kevitra momba an'io volo atao lava sa atao fohy. Ny volo matanjaka sy mamirapiratra dia vokatry ny sakafo voalanjalanja, ny torimaso ampy ary ny fikarakarana tsara. Mety hiteraka fahalemen'ny volo na fihintsanany kosa ny tsy fahampiany otrikaina, ny adi-tsaina, ny fiovan'ny hormona na ny aretina sasany. Koa ilaina ny mihinana sakafo be protéine sy vitamine, misotro rano ampy ary mikarakara ny hodi-doha. Izay zany ny tsara ho fantatra momba ny volo samy manodidina azy fa ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity anio ity indray no ndao arahantsika vetivety. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny pejy ny vaovaon'ny Kolo TV androany. Voasambotra tamin'ny zoma lasa teo ny tovolahy iray 12 taona namana akaiky ny Elizio Nomenjana Ary ilay mpitsabo hita faty tao an-tranony tao amin'ny dépôt 4e Toamasina tamin'ny 13 Aogositra 2024 lasa teo. Tamin'ny fotoana nahitana ny razana, nahitana tsantokatsy roa teo amin'ny tendany ary ny iray teo amin'ny kibony. Ankoatr'izay, nisy entana tsy hita tao an-tranon'ny Elizio, anisan'izany ny solosaina, fahitalavitra, finday ary tablety. Voalaza fa niaiky ny fandraisana anjara tamin'ny famonoana ny Elizio ity lehilahy ity, ary nilaza fa mbola misy olona roa hafa nanampy azy izay mbola karohiny. Teratany sinoa iray no tratra ny zandary nitondra bolonga-bolamena miisa 7, milanja 7,3 kg. Tsy nisy taratasy ara-dalàna teny Mamory, commune Vato, district Ambohidratrimo, tamin'ny 13 Aogositra 2024 lasa teo.
voalaza fa nikasa ivoaka ny Madagasikara ho any Dobay tamin'ny alalan'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato ity teratany vahiny ity no tanana ponjavonjy maika NCFA ity farany rehefa avy nentina teo anatrehan'ny fitsarana omaly alatsinainy 4 aogositra 2024 apetraka sy ho tehirizina eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara BFM kosa ireo volamena ahina ho misy piasa ao amin'ny serana mpiara-manidina Ivato miara-miasa amin'ny teratany sinoa io amin'ny famoahana ireo volamena avy eto Madagasikara ireto ka andrasina ny toy ny fanadiadiana. Nodimandro maly alatsinainy 4 aogositra 2024 i mahery lanja ny Irina Rakotobe pakasasy oronan-tsary vokatrin'ny fanafian-joilahy narana tsindronantsy niaritra tamin'ny tao an-trano fonenany etsy atao madinika no nitarika tamin'ny fahafatesany rà ny loharanom-bavao andrasina araka izany toy ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity. Totosan-droany talata 5 aogositra 2024 ny fifamindrapa ifana teo amin'ny talepisolo-toerana Dr Rakotonevo Mamsosutika L sy ny talevavao mitantana ny CHUGRA Professeur Razafi Manjato narindra anjara somiady ity farany izay tsy ahivina fa voatendrisahana ny andraikitrio nandritra ny filan-kevitry minisitra tamin'ny alarobia voalohan'ny volana Jolay 2024. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, Sim Parfum, maro isan-karazany. Jumina, Mina mety aminà. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.